is all I need. Jesus is all I need. I need no other friend. I need no other one. Jesus is all I fifaliana ho an'ny shepherdess hatrany a no miaraka amintsika rehetra nandritra ity herinandro ity. Tena deraina manokan'Andriamanitra satria maro ireo lohahevitra izay tena misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainatokantranontsika ary aoka ho azonao antoka fa tiany Tompo andovan'ny fiainana mandrakizay isika rehetra ifampitandana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny ranolanitra. Androany a dia zava-dehibe ihany koa ny resaka fitantanana. Tsy ny vola ihany anefa ny tantanana fa be dehibe ny zavatra izay nankin'Andriamanitra amintsika ray aman-dreny, amintsika renim-pianakaviana indrindra ka isaorana manokana ny rahavavy Ratsimbazavy Olivia ny tondrantsika mahakasika an'izay neny sy ny fitantanana izay. Koa alohan'ny andraisan'ny fitenenana ary dia manasantsika rehetra hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotra noho ny zavatra rehetra izay natolotra ao anay, ary misaotra noho ny fofinaina mahavelona, ny fahasalamana, ny sakafo mbola atolotra ao anay. Eny mety misy mandalo fitsapana ny tokantrano tsirairay avy amin'izao fotoana izao ka mivavaka ho azy ireny izahay. Jesosy malalo, ampio izahay mba ahafahanay mitantana ny zavatra rehetra izay omenao anay. Koa androany ary raha ampita ilaza afatra aminay ianao dia mitalao manokana aminao aoka ny fanainao no hitondra hery ao anatinay mba ahafahanay mahatakatra ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Ka ny fandarana izay atolotra androany iny dia ho fandarana izay hitondra fitahiana ho amin'ny tokantranonay tsirairay avy satria irina saingatahana ary tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Tonga eto amin'ny fotoana manokana izay ny fanomezana andraisantsika fampahirizana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'izany anefa dia manasa antsika hivavaka. Ray malalo, isaoranay mandrakariva ianao nanome anay tombonandro havelomana ary indrindra fahasalamana. Ny faniriana tsirairay dia ny mbola hitohizana izany fitahiana ao anay izany. Tompo, ankehitriny dia tonga eto amin'ny fotoana ianaranay ny teninao izahay ka ny fanahinao anie hanampy anay tsirairay ka ampitoetra izany teninao izany ao anatinay ka mba hisy fiantraikany amin'ny fiainanay izay rehetra ianaranay. Misaotra raha eo, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika tsy hakanavaka tratra izao takariva mahafinaritra izao. Manolotra ny fiarabana manokana ho antsika mpiaino mafantrapony onjam-peo Oasis. Tsy adino akory ianareo mpanaraka amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera rehetra. Arabaina amin'ny alalan'ny kopakopa tanana ianareo. Ny Tompo ane hitay sy omba ny fiainantsika mandrakariva. Ny lohahevitra manokana iarahantsika mandinika androany dia ny hoe vehivavy mpitantana azo antoka. Ny 7 Jona 2024 dia nisy lohateny gazety nanaitra ny saim-panara-baovao eran-tany tamin'ny gazety mpiseho isan'andro tao New York. Roslana Korsonova, ilay vehivavy mpilatro malaza namony tena. Rehefa noadiadiny mpitandro ny filaminana
ireo olona nanodidina ny Roselana Korsonova dia nanambara ny namana akaiky azy fa nanana olana izy nandritra ny tontolo andro satria nisy toe-javatra izay nakivy azy ka de nefara tamin'izao famonotena izao. Iza moa i Roselana Korsonova tovavy 20 taona, pilatro no asany. Amin'ny mahapilatro azy dia azo antoka fa nanana ny endrika amam-bika izy, nanana ny ampy izy. Zany hoe raha tsaraina ivelany zany dia tonga lafatra ny fiainany. Kanefa ny 20 Jona 2024 tamin'ny 2 ora sasany ariva dia nitsambikina avy any amin'ny riana fahasivy tao amin'ny trano nipetrahany tao Manhattan, New York ity vehivavy ity. Ry vehivavy namako, nahoana no fomba ahatonga antsika vehivavy ho tonga mpitantana azo antoka ny fiainantsika ka tsy efara velively amin'ny famoizam-po na manao ahoana ny amafisany onjam-piainana izay tsy maintsy lalovantsika. Inona ny toetra tokony volena ao anatintsika mba hahatonga antsika ho mpitantana azo antoka ny fiainantsika ka ho feno fahombiazana ny fiainantsika. Andeha ijery tantarana vehivavy nanana izy azy, nahay nitantana ny fiainany ka tsy mba niefara tamin'ny famoizam-po ny fiainany. Tantarana vehivavy malaza ao amin'ny Baiboly izy ity, tsy iza izany fa i Rota. Iza moa i Rota? Ao amin'ny testamenta taloha no misy ny boky misy ny tantarany Rota. Toko 4 izany boky izany. Ny rafozany Rota dia Elimeleka sy Naomi. Nipetraka tao Betlehema ny Joda izy ireo. Nananjanaka Rola, Elimeleka sy Naomi. Ary nifindra tany Moab izy ireo satria nisy mosary tao Betlehema. Rehefa nipetraka ela tao izy ireo dia nanambady i Maloma sy Kiliona, nanambady any Rota sy Orpa. Rehefa naharitra nandritry ny 10 taona no nitoeran'izy ireo tao amin'izany tao Moab izany. Rehefa nonona tao izy ireo dia maty Elimeleka vadiny Naomi. Maty tao ihany koa ny vadiny Rota sy Orpa. Rehefa maty izy telo mianaka dia nanapa-kevitra hiverina any Betlehema i Naomi. Ary nitsodrano any Rota sy Orpa izy hiverina any amin'ny tany niaviany satria tsy nananjanaka azon'izy rovavy hovadiana intsony i Naomi. Araka ny tantara ao amin'ny Baiboly dia i Orpa no nandeha niverina tany amin'ny tany niaviany. Fa i Rota kosa nilaza tamin'ny Naomi izy fa hiaraka aminy. Ao amin'ny Rota toko 1:40 dia ozy izy Rota hoe tsy afoy anao aho na andao anao, ny Andriamanitra ao no Andriamanitro ary ny firenenao no fireneko. Rehefa niara-dalana izy mianaka dia toto soamatsara tao Betlehema. Gaga ny olona nahita ny nefarany fiainan'ny Naomi satria nena antra noho ny aingany teo i Naomi. Ary izay no nahatonga ny Naomi nanova ny anarany ao amin'ny Rota toko 1:20 novainy hoe Mara ny anarany satria mangidy indrindra ny fiainany. Nisy toetra 4 nananany Rota izay tsapako nahazahoany fahombiazana teo amin'ny fiainany. Ny toetra voalohany dia nanana toetra mahatoky izy, mendry-pitokisana i Rota. Ny toetra faharoa
nanana toetra feno fahazotony izy nazotony asa irota. Ny toetra fahatelo de nanana faharisim-poa izany vehivavy izany. Ary ny toetra farany de tsy mba nanana fitiavan-tena irota. Andeha hodiny atsika tsirairay ireo toetra efatra izay nanana ny rota ireo mba hahafahantsika manamboatra ny fomba fitondrantsika ny fiainantsika. Ny toetra voalohany de nanana toetra feno fahatokisana, mendrim-pitokisana izy irota. Ny fanaovany lohalarana n'Andriamanitra teo amin'ny fiainany de nanana ny fahombiazana. Ozy izy hoe ny Andriamanitra ao no Andriamanitro. Izany hoe ny safidy ny ametraka n'Andriamanitra ho mpandidi ny fiainana izy. Ny safidy ny aina miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny atao hoe fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de fametrahana ho lohalarana n'Andriamanitra eo amin'ny fitantanana ny fiainana rehetra, na ara-bola, na ara-potoana, na ara-tsakafo. Ny fomba fitantanana ny volantsika de Andriamanitra no ataontsika lohalarana. Ny fitantanantsika ny fotoanatsika de apetratsika ho lohalarana fon'Andriamanitra. Ny fomba fisakafotsika de mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izay mifanaraka amin'ny lalàna izay napetraka Andriamanitra. Raha tia hanana fahombiazana zany ianao de manana izay fahatoetra feno fahatokisana izay. Ny toetra faharoa de ny toetra feno fahazotona izay nanana ny rota. Nazoto ny asa irota. Mifomaraina koa izy ka nandeha ny tsipona saloim-bary teny amin'ny tanimbary ny Boaza. Ry vehivavy namako, ry mpiainy malala, ny tena tsara indrindra de tsy ho vehivavy sakaiza-pandriana isika. Fa rehefa mahareny sikambory kely dia tokony efa mifoha mikarakara ny tokantranontsika. Ao amin'ny ohabolana toko faraka amin'ny 30 andiny faharoambe folo de misy teny mahafinaritra toy izao. Sono ataondra vehivavy amin'ny fatsiratsy. Amin'ny andro rehetra iainany mizaha volon'ondry sy rongony izy ary mazoto miasa. Tsy piako ny hoe mizaha volon'ondry sy rongony ary ny hoe mazoto miasa. Ny atao hoe mizaha volon'ondry sy rongony de mandeha mitady volon'ondry sy rongony. Atao inona moa zany volon'ondry sy rongony zany? Anaovana fitafiana. Ny volon'ondry no akora tsara indrindra anaovana fitafiana. Mampafana izany. Mandeha mizaha izy, mitady, mikaroka mba hahafahany ankohona ny manana fitafiana tsara. Mazoto miasa izy mba ahazahoany ankohona ny sakafo. Aoka ho tia karokaroka isika mba hahafahantsika manana fahombiazana. Aoka ampiasa ny reto tanantsika ireto isika, ampiasa ny saintsika tady avo izay tsara sy ny soa indrindra ahasoany manodidina anao. Rota ihany koa de nanana risi-po, satria nahoana ho isika nanana fahasahiana sy fahavononana izy anaraka ny Andriamanitra Naomi rafozam-baviny. Porofon'izany na nizingizina mafy izy nanao hoe ny Andriamanitra ao no Andriamanitro. Rehefa avadibadiky ny onjam-piainana, move isika sa miika manao tahaka ny rota manao hoe ny Andriamanitra ao no Andriamanitro. Aiza isika no mitady vahaolana rehefa tonga ao anatiny onjam-piainana? Move any amin'ny sakaizatsika, move any amin'ny vaditsika, move any amin'ireo manodidina atsika, sa kosa any amin'ny dadarabe. Irota eto
manao hoe ny Andriamanitra aho ny Andriamanitro, ry mpiaino malala, ry vehivavy namana. Ny faniriko lalina dia saika isika ary antehatra amin'Andriamanitra ninonina manjo atsika. Ny toetra farany izay tokony alaitsika tahaka amin'ny rota dia ny tsy fananany fitiavan-tena. Rehefa nitsipona salohim-bary tao an-tanimbary Boazy izy dia tsy nofihiny no azy rery izay azony, fa nataony ahoana? Noentiny nody tany an-tranony ary nozarainy tamin'ny rafozam-baviny. Isika vehivavy dia tokony anana toetra mahay mizara izay soa rehetra ananantsika. Ny fahaizana izay mety kely ananantsika dia zarao amin'ny manodidina antsika. Ny fahalalana kely izay ananantsika dia zarao amin'ny manodidina antsika. Aoka mba ho loharanom-pitahiana ho an'ny manodidina antsika isika. Ao amin'ny marika 12 andiny faraika amin'ny 30 dia misy izao teny izao manao hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Rehefa ananantsika ny toetra mitiany manodidina antsika dia rehefa ananantsika ny toetra mitiany manodidina antsika toy ny fitiavantsika ny tenantsika dia milamina ho azy ny fiainantsika. Ny faniriko dia mba anana ireo toetra efatra izay nanana ny rota ireo isika. Anana toetra feno fatokiana, anana toetra feno fahazotoana miasa, ary anana rispo, ary tsy mba anana fitiavan-tena isika rehetra. Misy tantara mahafinaritra ary tiako loatra ny zara izany tantara izay mahafinaritra izany. Niseho tao amin'ny université tao California ity tantara ity. Nanao lalao baolina kitra ny mpianatra tao amin'ny université. Rehefa teny amin'ny kianja filalaovam-baolina dia nisy toe-javatra hafahafa niseho. Inona hoy ianareo? Rehefa nahazo baolina ny mpilalao anankiray dia rehefa iny izy andaka baolina iny dia tsy fantatra izay zavatra nahazo azy fa nodakany ilay baolina ary nalefany tany amin'ny araton'ny ekipany ary dia mbatsy ilay baolina. Raha tokony andaka an'ilay baolina any amin'ny araton'ny fahavalony izy dia nodakany ilay baolina ary nodakany nakany amin'ny araton'ny ekipany. Namony tena zany ity mpilalao ity. Tapitra ny fizaram-potoana voalohany ary dia notsofi ny mpitsara ny kiririka. Rehefa tonga tao amin'ny efitrano fisoloana akanjo dia nanantena ireto mpiara-milalao ekipa ray amin'ity mpilalao baolina nanao fahadisoana ity fa ilaza ibedy ilay mpilalao nanao fahadisoana ilay mpanazatra. Niandry fatratra izy ireo satria tsy mety ny zavatra nataonyity mpilalao naman'izy ireo ity. Akory ianareo ny zavatra niseho? Ny zavatra hafahafa niseho satria ahoana? Nosakambin'ilay mpanazatra ilay mpilalao nanao fahadisoana. Dia izao ny zavatra noteneniny. Mbola misy fizaram-potoana faharoa afaka mbola mahavita zavatra tsaratsara kokoa ianao. Mety tsy nety ny fomba ny tantanantsika ny fiainantsika tamin'ny lasa. Mety nanana fahazaran-dratsy isika tamin'ny lasa.
mety vehivavy tsy mahatoky isika, mety vehivavy kamo isika, mety tsy nanana rispo isika, mety tsy mba mety vehivavy nanana fitiavan-tena isika tamin'ny lasa, kanefa Jesosy ilay mpanazatra atsika dia manome fizaram-potoana faharoa izy amin'izao fotoana izao mba hahafahantsika manavao ny fomba fiainantsika ka mba ho vehivavy anana ny fomba fitantanana miavaka isika ka ho anana vehivavy mahatoky isika eo amin'ny fiainantsika. Ny faniriko lalina dia mba ho tena anana izany toetra feno fitantanana miavaka izany isika rehetra eo ambany fahasoavan'ilay mpanazatra tena mahomby dia Jesosy Kristy. Ivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao mandrakariva izahay satria nomenao tombotsoa manokana afaka niaino izany teninao izany. Tompo malalo, engane izany mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ka mba ho vehivavy anana rispo izahay, ho vehivavy mendrim-pitokisana izahay, ary ho vehivavy mazoto miasa izahay ka tsy mba anana fitiavan-tena amin'ny fiainanay sisa. Enao aneno ilay mpanazatra mahatoky anay ka mba hiay anay amin'ny fotoana rehetra Tompo, ka mba ho anisan'ireo mpitantana azo antoka ny fiainanay tsirairay avy izahay. Ka rehefa ho avy any amin'ny rahoan-lanitra ianao Tompo dia hitoetra ao anatinay mandrakariva izany toetra mahay mitantana ny fiainana izany ka tsy anana fakiviana izahay fa anisan'ireo vehivavy mpandresy andova ny fiainana mandrakizay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesus is all.